Andriamanitra ianao hoe hiteny amintsika indray Andriamanitra hoe amen. Deo tsika hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety ary. Halleluja. Wow. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara. Amen. Genesis 3:12 nametraka fanontaniana i Abrahama. Ary i Abrahama mety nametraka ny fanontaniana fa ianao no mahazo ny valiny. Amin'ny anaran'ny tompo ary io Abrahama, Jehovah tompo, inona nomenao fa za mandroso fanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny tompony dia ilay Elizera avy any Damaskosy. Anio manokantsika dia ampian'Andriamanitra. Tena hoe Andriamanitra manampy ny Andriamanitra ao. Amen na? Io fanontaniany Abrahama io hozy izy hoe inona no homenao fa ny androany maraina dia hoe inona no efa nomenao Tsy mampaninona mety tonga aloha fanontaniany Abrahama fa androany satria efa vita ny programa no man'Andriamanitra tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'i Jesosy mavesatra kokoa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra mihoatra noho izay antenaintsika mbola ho ataon'Andriamanitra. Mavesatra kokoa ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika sy izay antenaintsika omeny antsika. Ny fotoan'androany dia hanampy antsika Andriamanitra ahatonga antsika halala hoe efa nanome zavatra anao io Andriamanitra. Ary ampirisika antsika avitrika anana fiainam-bavaka motive tsara satria ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mpanome. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Andriamanitra mpanome. Mahafaly any ilaza aminareo an'ity loha hevitra androany ity izy zary izany miaraka amin'ny fanampifana masina nampitondraina ny lohateny hoe inona no efa nomen'Andriamanitra. Pentekostsika tamin'ny lahady nankalaza ny fidinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny ameno ny olona. Dikan'ilay Pentekosta dia hoe andro 50 taoriana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany hoe résurrection ka hatreo amin'ny ascension 40 jours. Iny le ratrapazina fanazavana momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria fantatry Jesosy rehefa miaraka amin'ny fanahiny olona dia mitombo ny fahazakana fanambarana. 10 jours après amin'izay iny le fotoam-pitokanana tanteraka amin'izay Pentekosta izay maha-painte azy 50. Rehefa ny Sekoly izy dia eo amin'ny 50 eo koa le zavatra nomen'Andriamanitra. Le voisa mety tsy voatanisa eto daholo izy fa efa manaitranao sady hoe ajan'olo lehibe taraina fa efa mihoatra ny zavatra 50 no efa nome passé nomen'Andriamanitra. Ny tsy fifantohana no mahatonga ny olona mitady mihoatra noho izay nomena nefa le nomena ary tsy vita ny mitrandraka azy sy misitraka azy ary manararoatra ny fisiny ao amin'ny fahafenony le fanomezana miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy milaza hoe feno reto fanomezana tantaraiky reto fa reo aloha no mbo voatrandraka dia mbo raiso aloha 50. Dika izay 50 izay tanatin'izay 50 jours entre ny résurrection sy ny Pentecôte zany dia misy fanomezana ray isan'andro zany azonao dia mitombo isan'andro zany. Premier jour zany cadeau ray ny azonao, deuxième jour cadeau ray, cadeau roa sady le finetananao. Ray amin'ireo fotsiny nefa niainao tsara miaina an'ilay satria fahafahanao mifandray amin'Andriamanitra dia misy zavatra be dehibe miravina, misy zavatra be dehibe misava, misy zavatra be dehibe milamina eo amin'ny fiainanao satria manaja an'Andriamanitra manomenao mba hisy lanjany le fanomezana sady mba hiasa eo aminao le fanomezana. Question de logique, maninona tsy omeny le zavatra angatanao fa reto aloha ny tenenao relo raisiny. Satria fantatr'Andriamanitra fa reo ny tena ilainao fa manaraka ho azy le angatahanao. Ho avy ane le zavatra angatahanao fa omeo lanja aloha le mpanome sy izay efa nomeny. Tena kaikinao ho avy le angatahanao satria Andriamanitra mpanome ny Andriamanitra
vetivety eo aloha zany tena miinsiste tamin'nylaza aminao fa tena mpanome Andriamanitra mpanome izy dikan'izay na ianao avitrika ampilefitra ny lohalika eo dia tokony miaraka amina motivation mazava be mihitsy hoe vao milatsaka eto fotsiny amitady an'Andriamanitra sy miantso azy dia sady miaino izy no manome fa zao omeo lanja aloha le Andriamanitra manome tena kekinao omeo lanja aloha le mpanome hoe sy zay efa nomeny hoe amen tsona toko fatelo dia faina ambin'ny folo anomboantsika azy mihina fa vita zay tiany tompo teneniny eto fa lava be le 10 mantsy 10 page le izy tsy mbola nitory teny 10 page ny adiny ray zany fa fanamaso no membonatra fa manaitrana fotsiny hoe 50 aloha ny tratra ray am'ireo 50 reo dia efa milamina journée anao le 50 milamina zany ny 100 taona manaraka tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra tena hitanareo ny zavatra ataon'Andriamanitra tena ngeza be fa badenina ny olona amin'ny zavatra tiany isan'andro fa tsy manome fotoana hifantoka amin'Andriamanitra dia lasa ohatrany hoe tsy mahalala intsony zay efa nataon'Andriamanitra ho azy zany no antony mahatonga antsika mamono fotoana ho an'Andriamanitra tonga ety isamarina satria misy zavatra tsy fantatsika raha tsy tonga tsika mianatra tsy ilaina ny sekoly raha mahay daholo reto ny olona ary mila zavaina amin'ny ankizy zany zay tsy hainao no mila ianaranao raha hainao daholo dia aza mianatra tena amin'ity za tsy hainao zao zay fa mahay amboariny fiara ary soloa piston de sakafo carburateur rehefa hainao arany ka tsy zany ny haiko rehefa tsy mahay dia ndana mianatra misy gagaka ohatra zany zao ny rythme any amin'y zareo any tovitovy satria mila tairina ara-potoana hoe rehefa tsy hianatra ianao dia tsy mahay ane ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana lasa ararotina dia voly eo amin'ny tsy fahalalana fotsiny satria zavatra tokony ho vita tsotra lasa makasarotana be satria malaina ny anatra fa za aloha mahita fa ianao tonga eto androamaraina io zotopotsisy ohatr' zany amen sady mamarana ny volantsika misy fahatsapana tian'Andriamanitra tonga ao anatinao tsy mandeha rery zany ianao tsy napetraka Andriamanitra rery zany ianao tsy mandao anao zany ny tompo tsy namitaka anao zany Andriamanitra eo amin'io lalam-piainana misy ianao androany io fa misy zavatra tsy misokatra kely fotsiny ao ilana an'le teny vao misokatra amin'izay dia hitanao amin'izay hitsikitsika ianao hiatrika ny andavanandronao hoe miaraka amin'ny 50 temps mihoatra ny 10 zavatra homan'Andriamanitra ray am'ireo fotsiny kitihako sy tadidiko dia misy zavatra misokatra ary mifanamasina miasa mampatsiaro anao amin'izay hoe tia kitihany androany fa tia ny ilainao androany tia rehefa avy eo tia ohatr' izao alleloia Jaona 3:16 aminaran'i Jesosy fa toy izao no miara mamakitsika fa haitsika tsara io teny io sady ilaitsika fatana isa roatelo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokony mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay nanao présentation teto Jesosy momba an'Andriamanitra mbola tsy niteny izy teto hoe toy izao nitiavany ray fozy izy tiavan'Andriamanitra mba ho azo ny olona tsara hoe na mbola tsy dadanao ary izy dia efa tianao izy tsy miandry anangana anao izy vao tianao fa vao mahita anao fotsiny izy dia efa tianao satria araka ny endriny ianao any aloha zany dia amboariny sainao andro amaraina niza mety tsy manome fitiavana anao mitodiany amin'Andriamanitra fa any mifeno amen ny présentation omen'Andriamanitra eto aloha nomeny Jesosy dia zao tsy Andriamanitra manome aloha inona koa zany teny paster zany hatramin'ny voalohany izy miteny fa Andriamanitra mpanome tampotampoka ety tsy Andriamanitra alohan'le manome Andriamanitra tia aloha izy miverena ianao ny fitiavan'Andriamanitra rehefa hivavaka dia hisokatra ny ao anatinao fa zay angatahanao eo amarainao azy tsy salasala izy fa ny ao anatin'ny fonao fotsiny misy blocage mahatonga an'Andriamanitra koa ohatra ny bloqué tsy afaka tena mamotsitra zay tena mba tokony ho anao ara-potoana Andriamanitra dia Andriamanitra tia Andriamanitra manome ary ny zavatra omeny tonga dia zay ananany dia efa manomboka misokatra ny anatinao fa anisan'le ho tany saina rehefa avy eo izy zany rehefa manome dia tsy ny hafa nomeny fa tonga dia ny azy mazava ve zany izy zao rehefa hanolotra zanaka dia tsy zanak'olona olon-kafa fa ny zanany natolony le fomba hafahanao mifankazatra amin'Andriamanitra no anton'ity fotoana ity tonga dia zay ananany ary tsy mampaninina azy natokana kory misy hoe karaha ino ny ilainy tonga dia omeny satria tiany ianao ary ny objectif final an'ilay fanomezana teto sy ny fanomezana rehetra
raisy ty teny ty fa hitanisitsika efa aloha ny tanysana azy raiso aloha ty fahamarinany ity mba tsy ho very aloha ianao zay rehetra nomen'Andriamanitra zany dia manana objectif final mba tsy ho very ianao aza vela avery ianao zay tonga eo an-tananao sy zay voarainao fa tsy zay ny objectif an'Andriamanitra tsy hoe nomena zavatra ianao dia zavatra nomena ianao ndray na avery ianao sekretenen'i Jesosy dia fitiavana io fitiavana hitiavany ray atsika io dia fitiavana efa nisy mialoha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao Jaona 17:24 aminaran'i Jesosy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola hary ny fanorenana n'izao tontolo izao ary ny atao hoe fitiavana tsy isika amin'ity fa Andriamanitra amin'ity atsika ny atao hoe fanomezana tsy isika manome fa Andriamanitra manome ny définition rehetra zany tsy any aminao fa any amin'Andriamanitra rôle ny fanamasina amin'izao célébration Pentecôste zao 1 Corinthiens 2:12 tena kaikanao mila ny fanamasina ianao hoe be loatra le zavatra nomena hoe dia tsika be tadidy be hoe tena zay mitsy tsofo rano hoe tsika be tadidy be hoe fa eo ny fanamasina manampy hoe ny anaran'i Jesosy fa isika tsy nandray amin'ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanazy avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika anisan'ny rôle ny fanamasina nameny mpianatra ny manokatra ny fony mpianatra halala hoe inona daholo ny ao anatin'le fo misokatra harena be le izy reta harena be ny napetraka Andriamanitra ao anatinao atao fa mainina be moa manampy ny fanamasina mba hampafantatra atsika zay nomen'Andriamanitra atsika araka teneniko teo eo amin'ny 5 eo ry zareo na dia trésor be ary ny zavatra nomen'Andriamanitra dia tsy ary ho fantatra avokoa zany raha tsy tonga ny fanamasina tsy hagnano tanynao kavanana saotra fanamasina hoe ny fanahin'izao tontolo izao zay mifanohatra amin'ny asa ny fanamasina ny fanamasina mampidécouvrir anao ny zavatra ao anatinao ny fanahin'izao tontolo izao mitondra distraction tandremo favarim-barianana mba tsy ho hitanao ny zavatra anananao fa hijery télé anao mijery ny ananany hafa rasa mijery hoe tena mahay baolina izy any sainao sao tokony anao baolina ary za ty ahoana mihitsy ny atipisika ty paster Sandra sao tokony anao baolina ho mala lesona mazava be fa raha vao olona ny anontaniana eo dia lasa jamba mifampitantsirina le olona anontanianao koa tsy mahafantatra ny anazy raha tsy miombona amin'Andriamanitra aloha izy tena kaikanao tandremo favarim-barianana hoe hitanareo mahatonga antsika lasa sary-piaro ara-potoana satria tsy eny ampelantanan'ny talenta mampiavaka ny hafa ny ho avinao fa eny ampelantanan'Andriamanitra nampiavaka anao amin'le maha-izy azy anao manokana tamina miron'Andriamanitra anao amina atom-pisina manokana zay mety mbola tsy fantatrao fa hosokafa ny atoato matoa nomeny ny teny nanomboka omaly efa nisokatra nanomboka omaly izy raiso ny anjaranao aminaran'i Jesosy tsy afa-ty amin'ny Kristy avy amin'Andriamanitra Andriamanitra dia Andriamanitra manome alefantsika ty ao amin'ny boky ny Genesis dia misy teny maromaro manambara ny zavatra nomen'Andriamanitra voalohany ny zavatra nomen'Andriamanitra anao dia fofinaina mahavelona indraindray zany adino fa ilaina tadidiana Genesis 4:7 manambara aminaran'i Jesosy vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy raha tsy nisy an'io fofinaina mahavelona io avy any amin'Andriamanitra tsy velona ianao olona ianao fa tsy olombelona le olona le corps humain fa le olombelona le olona ary araka ny endrik'Andriamanitra fanahy aina sy vatana mpitoro teo 2:17 minaran'i Jesosy ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toyny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra zay nanome iny asanatiny tananao misaotra Andriamanitra eo fa velona Genesis 1:20 minaran'i Jesosy ary Andriamanitra nitsodrano andry Adama sy Eva ny teny hoe maro ho fara sy mihabe tsara mameno ny tany ka mampanimpo azy manjaka amin'ny azan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany nomen'Andriamanitra edena ho tapahana nomena zany very le izy aloha tonga dia resahako eto na dia nomena ara dia very nomin'inona very no fahotana io fahotana io zany manary zavatra
manary ny tombontsoa tokony ho anao ny fahotana, aza miombona ny fahotana, miela ny fahotana, tsy namanao ny fahotana. Zay ne mahatonga loloha fahotana mahafaty e, fomba fiteny olona zany. Ary nirika mahafantatra mahafaty ihany le izy e. Fanahy mahavelo nomen'Andriamanitra, edena ho tapahana nomen'Andriamanitra. Andriamanitra koa nanome teny fikasana, promesse. Zay mahatonga ny Hébreu 11:11 miteny hoe Sara dia nahatoky fa Sara dia nataony ary na Sara aza dia finoana koa nandraisany herana nanaka rehefa nitsaja azy satria nataony fa mahatoky Andriamanitra le efa nanome ny teny fikasana. Manome promesse Andriamanitra. Deo tsika hijery le fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatokiny. Apiakatra moral fotsiny ve mahatonga le promesse. Fataro Andriamanitra aza mbola valiana aloha. Apiakatra moral anao fotsiny ve mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe zao no tiako atao amin'ny fiainanao. So dia tsy zay Andriamanitra. Andriamanitra ve niteny tamin'ny tany hoe ho avy ny fotoana isy mazava. Tonga dia zay mety tokony ho hitranga eo amin'ilay tany no nitenenin'Andriamanitra hoe misy mazava dia tonga dia mazava no hitranga. Teny hoe kaikinao mahatoky ny Andriamanitra hoe ny teny fikasana hoe mariny reny hoe satria marina Andriamanitra hoe ilaina patsiahiviny zany. Ary tsy mety koa ianao mandeha za pastera aza resana teny fikasana zany tsoa fa be dia be nefa voaraiko tsisy nitranga ohatrany tsy te hametraka fotsiny amin'ny teny fikasana. Fizy mitenenao apetro amin'ny teny fikasana le fo apetroany amin'Andriamanitra ny fonao. Hitanao zay na diso le izy. Any amin'ilay promesse ny nametrahanao fo fa tsy any amin'ilay mipromettre anao. Deo tsika hijery araka izay mivoalaza ny testamenta taloha nanomboka teo amin'ny fotoana nanomezana ny lalàna. Ao amin'ny Genesisy io boky ny fiandohana ny anarany io dia manomboka eo amin'ny Exodosy manomboka eo ny testamenta taloha ambara-pahatonga ny fotoana nandatsahan Jesosy ny raha zany hoe ny fiafarany filazantsara andray vao manomboka ny testamenta vaovao. Safona fotsiny zay fa tsy hanam-potoana be tsika andalina zay mbola be dia be tokony ho tanisaina le 10 tokony resahana aminao. Halleloja. Inona moa titre le androany ho andreo namantsika zay zao vao tonga. Inona no efa nomen'Andriamanitra. Efa nanomboka ny tanisitsika efa eo amin'ny 10 eo nefa voatrandraka aloha. Enao zao ny andro amarena ny azo ny avaka tahako vady bogosy zanaka salama vola be antrano efatra zay nomen'Andriamanitra efa 10 melohan zay. Fahasalamana mbola vao 10 zay. Ho any andafy enina. Passeport 7, visa 8, fa 10 alohan zay nefa nomen'Andriamanitra anao. Za pastera tiako mba haniry nifiko dia haniry ny voloko folo zay. Fa mitelaza aminao fa mbola 10 melohan zay nefa vao man'Andriamanitra ao anao. Zay mahatonga an'ilay fahadisoana lasa any amin'ilay isisi anao fa tsy any amin'ilay efa misy. Zay mahatonga antsika manokana fotoana hoe inona no efa nomeny. Ozy izy ny testamenta taloha Salamo 7:20 nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hasitrana azy ary hanafaka azy amin'ny longony anjerany. Nomeny ny teniny. Nanome didy izy. Exodus 24:12 omeko anao mivaty fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nisoratako ampianarina azy. Fa maninona Andriamanitra no manome didy sy lalàna satria misy zavatra tsy hainao ao, misy zavatra tsy fantatro ao dia manome arofanin'Andriamanitra mba tsy ho diso ny fomba fanaovanao zavatra anankiray. Omen'Andriamanitra fo vaovao ianao. Ezekiel 36:26 tena kaikinao zavatra omen'Andriamanitra zany hoe ianao tsy manana fo vaovao azy zany hoe teneno izy Andriamanitra manome anao an'izany hoe ozy izy Ezekiel 36:26 omeko fo vaovao nareo fanahy vaovao nataoko ao anatinareo zany no ametraka an'izy ao anatinareo. Misy tuan'io zany avy hoe rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena. 1 Samuel 19 zao volazan'ny Baiboly ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuel Saoly dia nomen'Andriamanitra fo vaovao. Tamin'izany mpanjaka nomeny fo vaovao. Amin'izao zay fanjakam-pisorona rehetra ka nandray an' Jesosy nomeny fo vaovao. Misy fo vaovao zany ao anatinao. Fo vaovao mahazaka donadona. Tena kaikinao efa anti-choc io fo vaovao io hoe tsy haiko raha mba hampahery ny rehetra zany teny zany. Misy zavatra efa
fantatr'Andriamanitra ny zavatra ho atrehanao sy lalovanao dia tonga dia any amin'ilay fototra mihitsy ny ataony vaovao fo mahazaka fanenjehana fo mahazaka ratra maro samihafa na tonga no mety naratra hatramin'izay a mbola le fotranainy taloha le aifo ny anarana izy tamin'izao fa tsy iphone aifo un tamin'izany fanomen'Andriamanitra anao amin'izao a aifo 2003 promax super matanjaka fa zao tsy misokatra ny sainao dia miatrika fiainana ianao miaraka moto everinao ohatra n'le fo taloha nefa Andriamanitra efa nanome anao fo vaovao ery avory arena ndray men'Andriamanitra zany zay mahatonga azy milaza amin'ny Deutéronomie 8:28 8:18 minaran Jesosy tsarovy Jehovah Andriamanitra fa izy nanome anao ery avory arena io zany tsy mivorovoro azy eo fa Andriamanitra no manome hery anao atonga ny voavoronao eo atananao zay mahatonga anao sy ny olona hafa mety ho ketrina raha manadino an'Andriamanitra amin'izay mety mba harena sy fananana misy eo atanana nefa natonga ny voavory a Andriamanitra no manome hery ahafahanao mamory an'io fahapatsiahivana ny tantara faharoa toko voalohany 12 naran Jesosy meko anao ny fahendrena sy ny fahalalana meko vola ianao manome vola Andriamanitra manome Andriamanitra fa izy olona nomeny io olona tsy nangataka Solomon nangataka fahendrena izy dia nahazo vola tandremo sao dia mody mangataka fahendrena fa vola ny ilainao dia Andriamanitra tsy azonao fitahana tsy moderna eo tahaka ny Solomon nitsoroky Andriamanitra ny fonao ny anao rôzy izy tsy mavesatra koa le fahendrena fa vola no everinao fa teny ilainao aloha zao toiziko tanjaka fahanao manao fanatitra tantara voalohany toko 7:20 aiza zany ianao manao fanatitra io kay Andriamanitra no mampatanjaka anao fahanao manome fa tsy hoe ianao misokatra be amin'ny générosité be hoe tena mahatanjaka mbola Andriamanitra ny ao ambadika io kay naran Jesosy fa zinona moa ary zinona moa ny oloko no azahoanay hery anatitra toy izao tonga sainy David fa maninona zay no ohatra ny mavitrika manatitra eto aminao tsy mitovy amin'ny firenen-kafa satria ianao no manome anay tanjaka mba hahafahanay manao an'izany tsy ampitanjaka zany tsy manome Baiboly miteny Andriamanitra koa manome hevitra Nehemia 7:5 naran Jesosy meny Andriamanitra hevitra amorony manakaja sy mpanapaka amin'ny vahoaka tena kekinao manome hevitra Andriamanitra hoe manome andro iainana Andriamanitra hitanao mba manokana mo fotoana mba mandinika ny zavatra omeny aleloia fa raha vao fokisanao an'ireo zavatra nomeny ireo natao ny fonao dia teraka ho azy ny fisaorana sy ny fankasitrahana dia zay tokony omeny amin'ny androany votsorana satria mety le fo any amin'le fony eny tsabony ny anaran Jesosy dia noderaiky ny fifaliana satria tsy nisy mahasoa ny olona ty ambany masoandro afa-tsy ny mihinana sy misotro ary miravoravo ka isy zany amin'ny fisasarany mandritro ny andro iainany fa io andro iainany io Andriamanitra ny manome azy eto amboniny masoandro ty ambany masoandro lasa ny ambony masoandro retsika no andro iainana mbola ty ambany masoandro aloha tsika tena kaikinao manome anao andro iainana Andriamanitra hoe tantara voalohany toko 4:10 ary dia nomen'Andriamanitra azy zay nangatahany tena kaikinao hitanao hoe mpanome Andriamanitra hoe ary zay angatahanao hoe azo nomena hoe zavatra tsara Deutéronomie 26:11 minaran Jesosy mifalia amin'ny soa rehetra zay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao manome zavatra tsara Andriamanitra fa ny olona tsy mahay mitahiry zavatra tsara omen'Andriamanitra ohatra men'Andriamanitra akanjo tsara le olona tokony fanaovana amina rehefa hoe misy anniversaire ny hvkl ohatra dia mba amin'ireny mba anaovana hoeto manao baolina dia mifandrirotra miaraka amin'ny joueur iny dia rovitra dia izy ake nomena tsiny akanjo mora rovitra ve nomen'Andriamanitra ka tsy akanjo mora rovitra nomen'Andriamanitra fa ianao ny diso nampiasan'ilay akanjo tokony tsy ampiasaina any nampiasainao amin'ny zavatra tsy dika dia lasa tsy manina ianao zao fa Andriamanitra efa nanome fanoharana zany fa tena amin'ny zavatra be dehibe Andriamanitra zao manome anao vady tsara fa raha tsy mahay miaina ianao vadika ratsy io satria ianao ihany mety mikitakita azy iza kosa niaritra ny kitakitanao eo vadika biby le olona surtout raha mbola tsy manana an Jesosy nefa tsara le izy nomen'Andriamanitra tamin'ny fotoana mifangatahanao nomen'Andriamanitra vady tsara ianao fa raha vao tsy mahay miaina ianao dia ianao ihany manaratsy an'iny
maiza miaina miverena tsara ao amin'Andriamanitra fa azo arenina ny zavatra rehetra eo am-pelantanany tena mpanefy ny fiainanao manekeo ho fantsina sy fitaovana alleloia traindray le vadinao tena vonina nome confiance totale anao fa mivadianao de aveo tena terenao izy samy zanak'Andriamanitra matika ianao ahoana ny atokisa ianao ianao rehefa nivadika foana fa mila an' Jesosy sy ny fanamasina mba tonga le fifamelan-keloko fa lizy tsy avela heloka lava ianao fa ianao koa mila miova ohatry hoe ny ampianarana pasteur Adolphe-nareo mamelana ianao ny avela foana fa miova ianao fa ho any an-danitra tena kaikinao manome zavatra tsara Andriamanitra hoe fa raha vao tsy mitandrina antsika hoe dia mety tsy mba itsika le izy hoe miverenao amin'Andriamanitra hoe fa na zay simba aza hoe azo amboarina hoe tsy maentehaka ao an'Andriamanitra ny antony mahatonga an'Andriamanitra manaitra mba hitandrina ianao fa misy zavatra tsara napetraka Andriamanitra eo aminao traindray le asa omeny tsara fa tsy maharitra ianao dia lasa disoinao le fahatsarana nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba fijery te hiazakazaka mihoatra noho ny faharetana izay takiana nefa io le tsara piditra anao any amin'ny lapa ary izay mampalahelo ho an'ny olona tsy maharitra asa zarara manao ray volona dia mifindra tady tsaratsara kokoa dia rehefa finaka le asa tadiavinao asy ambony birao manao sini dia tonga dia be vola be miditra amin'ny folo dia mirava amin'ny sivy azonareo ve zany zany hoe mbola tsy tonga dia ampiasana izy dia efa mirava zany mety ianao manangana orinasa dia ataovy an'izay ny asanao midira amin'ny folo dia mirava amin'ny sivy eo amin'ny asanao dia aza miasa ao anatin'ny asanao fa tsy any amin'ny asan'ny olona ianao no mampiasa an'izany dia ho hitanao fa mila miasa ianao rehefa sokafa ny fanamasana ao anatinao hoe tsara ne zavatra omen'Andriamanitra nao isan'andro dia manomboka itsika ianao hitandrina n'le zavatra tsara napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tena alleloia ane zany reto hoe inona ny lazain'i Jesosy ozy Jesosy tian'Andriamanitra ozy izy zao tontolo zao dia nomena ny zanany izy anefa io ny zanany hoy Jesosy mankandresa tiako za nomeno fitsaharana talenta Matthieu 25:15 fanoharana nomena io fa mitantara momba azy Jesosy eto hoe rehefa andeha ozy izy le mpanapaka le mpanan-karena dia nizara talenta izy zany hoe ao aoriana ny ascension izara zavatra izy ary hiverina izy an-tany hoe nataonao inona le zavatra nomeny ianao zany départ talenta fa tsy hoe départ zéro départ talenta ianao départ repos fitsarana nomeny Jesosy didy vaovao antsika Jaona 13:34 didy vaovao meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo ao koa tahaka ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa 21:15 za no anomenareo vava saina tany saiko dolo fotsiny na dia tsisy takatra ny saintsika ary fa raisy fotsiny dia any an-trano ianao mitolona miaraka amin'ny fanamasina mihinana an'ireo mety tsy ho vitantsika eto ny andalan'izy rehetra efa 50 fa tian'Andriamanitra ho tairina hoe isao izay ilainao fa tsy tody 50 akory eny nefa ny zavatra efa vitaka sy voaomana afaka raisim-potsiny mandray volony ianao dia mihoatra ny 50 vava saina tena kaikinao misy vava vaovao eo imbavanao io dia misy saina vaovao amin'ny sainao io io tsara ne toetsika efa niteny fa Andriamanitra niteny misy fo vaovao ny ao anatinao zany fo vaovao vava vaovao saina vaovao afaka raisinao ireo ara-potoana raisy ireo ara-potoana raisy ireo zao maraina zao raisy ireo isa maraina vao mifo aza misaina ohatry ny zao tontolo zao misaina ohatry ny zanak'Andriamanitra saina vaovao manana dady ianao ao an-danitra mitsimbona anao tsy matory izy fa mijery anao mijery ny toromasonao mandinika ny nofinofinao mitsimbona izy inona zao ny afaka mba ataoko azy ambara-patonga fileteha-masoandro fa tia hita azy mba faly zanako ane io tiako ane io iny misy loza sakanako iny ty misy fakam-panahy tsy ataoko mandalo eo fa tsy zakany io ty misy fakam-panahy zakany io fa tia hita ny fijoroany zany ny gestion an'Andriamanitra isa-maraina dia mitsiki fa ao ambadika izay rehetra izay misy tanana mamotsitra mita manambina mikarakara manokatra lalana any amin'le lalana misokatra ny tiatsika efa tsy any amin'le mandalo aloha
mametraka manome fianarany Jesosy Jaona 13:15 anisany ty sekoly samarainy ty zavatra nomen'Andriamanitra anao ndao amin'izay eo aritsika azoko ianao an'io azony tompontsika miaraka nomen'Andriamanitra ny fianarana ataonao inona la izy sekoly samaraina latsinainy inona talata ndrindrindrindra tanao réaction'ny olona tsy afaka amin'ny anina tsy afaka amin'ny anina voaka ny MFB amin'izay master class momba ny anina ohatr'izao 100 000 ariary ny adiny ray handehanao an'io ataovy dia mivereny ataovy eo tsy hoe mahamaim-poana dia ho amaivanina de toute façon efa mahamaim-poana koa izy hatramin'ny voalohany tsy iovy zany satria Andriamanitra no ambadika ilay izy fa manaitra izy hoe fianarana nomeko anareo ohatra mahita an Jesosy miteny zany hoe nomeko sekoly anie nareo dia jereo amin'izay ny firy zay ny sekoly dia niraisinao ve natrehanao ve nefa nomen'Andriamanitra anao mangataka Jesosy mba azo fianarana ny zanaka ozy Andriamanitra hoe fianarana nomeko anao tsy raisinao ny zanako no manaitra safady mahazo fianarana ny zanako aminaran'i Jesosy la atao an'izay mazava ve tena akaikinao raiso aloha zay nomeno hoe asio lanjany aloha zay nomeno hoe nanome fahefana Jesosy Luc 10:19 nomeko fahefanareo anitsaka maingoka sy menarana aza ampiakarina any misaina menarana sy maingoka fa hitsao fanalahidy ny fanjakana lanitra nomeny amin'ny Petera io fa aveo nomeny ny fiangonana ninona fehezinao fehezo io zany ny ao anatin'ny saintsika dia zao ny asan'ny devoly feheziko ia izy zay fa ny asanao koa ny asa ny vatanao fehezo fehezo ny masonao fehezo ny mombanao ray manontolo mampananteny Jesosy rehefa tonga zanakitsika dia ohatr'izao fifandraisantsika amin'Andriamanitra zay angatahantsika dia tsisy tomika amin'iny nomen'Andriamanitra Luc 11:11 minaran'i Jesosy izy amono aminareo zay ray raha angatahany zanany mofo no anome azy vato ary raha angatahany hazan-drano no anome azy menarana hosolo ny hazan-drano maninonareo rehefa angatahany zanakareo mofo dia mofo nomenareo azy ary mety tsy mofo amin'izao ary fa mofo dia asiana dobera dia asiana tany hoe inona tiana hoanina confiture nutella sa katlesa sa tout au sandwich le ankizy mofo no angatahany fa ny ao am-ponao satria tianao izy avy amin'ilay fitiavana ane ilay izy toy izy Jesosy ny rainareo mihoatra noho zany dia aza mifanendrikendrika ozy izy ny tompo izay ampitondraina eto ny teny androany aza mifanendrikendrika hoe manome zavatra ratsy ianao izy teneniny akaikinao aza miady amin'i Jesosy tsy manome zavatra ratsy ianao zany izy zavatra tsara foana nomeny hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra asitehaka amin'ny revidrevitra tsara ao an'Andriamanitra mihavana aloha amin'i Jesosy tsy manome zavatra ratsy zany izy ty asy ty pasteur ohatrany tsy dia tsara ane ianao tsy mahay miatrika mahita an'ilay izy fa tsara io noho ny tsy anasa safady hiverina ndray tsika angatakasa ho anao ndray zany mba hisaoran'ny tompo moa zay eo zay mbola tsy manana rehefa andoliantsika mba hanana amainina ane zany ny azy no nomeny antsika ny heriny zay nandray azy dia nomeny hery tsy herin'olona ny ambadika any ny indraminy hoe mba ampindramo hery aloha fa misy olona tokony hovaino tonga zanako fa ny anazy ny fanjakany Luc 12:32 aza matahotra riondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomenareo fanjakana royaume nomeny anao zavatra angatanao maison zavatra omeny anao royaume ina ke dikany hoe royaume ao anaty fanjakana misy trano be deaibe misy fiainana be deaibe misy zavatra be deaibe dia jereo ane ohatra matsiaro ny lota hoe ozy le anjely ndana mitsoka ry mitendrimboatra avo be ry toy izy lota avo be ly sa tsy mety angary ary misy zokely ry toy izy le anjely izy ndanare tsy zay ny programme fa zay ny nangatanao sy takatry ny finoanao dia ndanary raha tokony any amin'ny avo dia any amin'ny iva zany satria tsy ho manetry tena fa nilavinao le mba programme any amin'ny avo tian'Andriamanitra hitondrana anao tena akaikinao fanjakana ny ao anatinao hoe Marka 4:11 aminaran'i Jesosy ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny fanjakan'Andriamanitra sady nomena ny fanjakana no ampahafantarina ny zava-miafina
Jauna 17:22 enio tsara ty o Jesosy narany tompo ary nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy. Reto tsy haiko inona le valim-bavaka ohatra mitady ampitanondrika sy ampareraka anao sika tsy natongavana teto androany maraina tsy haiko inona le izy. Tena efa nitsotsofina pastera vao tonga teto fa reratreraka. Io no tenen'i Jesosy. Le voninahitra nomenao ahy raha eo meko azy. Nefa ao amin'ny Isaia 48 ans hozy Andriamanitra ny voninahitra tsy meko ny hafa. Tonga dia fahasari-piaro Andriamanitra hoe tsy omeko ny hafa ny voninahitro. Hainao ke zany tsy hafa. Hainao koa dia mametraka ny tenanao zanakiala hafa. Hainao zany ke tsy olo-kafa eo mason'Andriamanitra fa toy ny tenany satria avy amin'ny tenany solo ny ainy ianao. Zany ene mba hoentina mamakivaky zoronera mba zany ene mba hoentiny tsy le padenina be hoe ana mitanan'le ana tsy mety vita sy le ana aza mba reny aza reny ny andaniana rondo. Misy rono mantsy io lo io. Misy fanaonana be deaibe momba ny lo rondo coco inona daholo. Nomeny anao ny fiainany meny antsika Jauna 10:28 ary za nome azy fiainana mandrakizay. 1 Jean 5:11 zao ny fanambarany fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany ao amin'ny Jesosy. 17:13 ananany fifaliko. Fiadanan'i Jesosy ny fiadanako nomeko anareo Jauna 14:27. Ny tenany sy ny rany amin'ny sabotsy ny fotoana ny fandraisana. Izy tsy niteny hoe tia ny tenany Jean Michel ho anareo. Fa ny anazy ny natolony. Zany izy zany. Tia ny tenako anareo. Tia ny rako. Jesosy nandray révélation avy amin'ny rainy dia nomeny anao. Apocalypse 1:1 iny fa mahafinaritra ty teny ty. Naran'i Jesosy ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony. Jesosy zany zay zavatra tenena aminy to dia teneny aminao daholo. Zay mahatonga an'Andriamanitra ray tsy niteny datim-piverenana. Tonga dia teneny Jesosy aminao indray raha vao fatana satria tiany Jesosy loatra ianao. Tsy tiany rainy a. Fa Jesosy zany tsy hoe samy hafa ry zareo fa misy Jesosy tonga olona micomprendre anao eo amin'ilay maha olona. Dia zareo ane anika ozy izy ny rainy amin'izay andro amin'izany andro sory zany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelan'ny lanitra azy ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Fa raha io zany no tenen'ny ray hoe Jesosy miverina ianao le 1er juin 2023 tonga dia nitenen'ny teto ary tsy omby olona eto amin'ny supérieur androany. Satria anomana ny fiavian'ny tompo raha pitso mijanona daholo ny programme CPE, Grand Rallye, Anambady mijanona daholo. Satria andehantsika raha pitso. Ty ngambany safona sisy reto. Nomen'Andriamanitra ny fanahany mpananatra any amin'ny testamenta vaoantsika izao. Nomen'Andriamanitra ny gift. Gift misy karazany be dia be. Fanomezana momba ny fanompona apôstôly, mpaminany, évangéliste, mpiandry, mpampianatra. Ny sasany fondation, ny sasany pilier, ny sasany iny filet. Fanomezana fisehoan'ny fanamasina. Eo amin'ny tanana, finoana, fanasitrana, fagagana. Eo amin'ny vavy, teny tsy fantatra, fandikana teny tsy fantatra, faminaniana. Ao amin'ny saina, fahendrena, fahalalana, fanamamantatra. Fanomezana mampirisika, motivation, prophétie, manompo, mampianatra, mampahery, manome, manapaka, mamindra fo. Fanomezana momba ny assistance. Ty tsy dia resahan'ny olona ty fa afaka resantsika vetivety. Men'Andriamanitra ny cadeau afaka mamorona. Mamorona izay tenenina. Mampatsiary fotsiny efa mety mbola mila lesona misimisy tsika vao tonga amin'izay. Fefa manandrakandrana iantsika aloha fa mbola tsy mipotra aloha izay tenenina fa tsy maintsy hipotra io amin'ny anaran'i Jesosy mahatoky tsika ary maharitra hatramin'ny farany. Fefa nanomboka efa nasehon'Andriamanitra ho antsika izay maharaka. Tena mamorona. Misy fotoana ny Andriamanitra mamorona fa tonga dia adika ny sainao hoe eny ty rano atao tanaka ty le vidiko tao e. Dia avy rehefa tonga ohatrany dia misy tavoahangy hafa fa gamoa ty le vidina fa taiza ty rano ty. Eny mety rano mety nisy namenga amany to dia adikanao fotsiny. Fa drandray Andriamanitra mampisy tavoahangy misy rano etananao fotsiny tsotrotry fataonao hoe mangetaheta ianao. Misy zany.
Tandray efa avy misavy ianao tsisy inona tao amin'ny fitoeran-tsakafana. Ndray misy lasopy tampoka eny tsy hitako teo angambany. Tsy hoe tsy hitanao teo fa Andriamanitra no nampisy an'ilay izy teo satria hitany fa ilainao ilay izy nefa ianao tsy afaka mivoaka intsony sady na hivoaka koa tsisy vola hividianana ilay izy. Baiko ao fisaintsaina zany hoe tsy mila miteny fa saintsaina fotsiny dia mifandray amin'Andriamanitra dia mitranga ilay izy. Ohatra anaty embouteillage ianao dia misaina fotsiny dia tonga dia tsofin'ny polisy ny sifflet dia mandeha ny fil misy ianao. Taona mbola hianatra an'izany tsika. Tsy hianatra hoe tsy zay. Fa lefa fahana mifandray amin'Andriamanitra mba ho am'rain'Andriamanitra amin'ny fanotronany ny fataterahany natyorany ho zay izy ny Baiboly amin'ny Jeremia 31:13 fa Andriamanitra nahitatra ny lanitra tamin'ny fisaintsainany. Zany hoe saintsaina fotsiny nahitatra ny lanitra. Fréquence efa elitsika nianatra an'izany fa averiko kely androany tonga ho azy eo aminao zay fanampiana tsoinao na dia zay tsy fantatrao azy. Teny fotsiny hoe zay rehetra tokony ho amin'ny androany antsoko amin'ny anaran'i Jesosy tonga ho azy eo mandritra journée. Amboarina ny toetra fa hiainana an'izany tsika. Resaka dimension indray misy zavatra miseho azy eo manodidina anao ny amin'izay alehanao satria le présence an'Andriamanitra ao anatinao mahazo aina. To dia misy fiarovana ho azy, misy fiantohana ho azy, misy fibebahana ho azy, misy fiovana ho azy. Etsetsetsetsa. Ny zavatra rehetra dia nomen'Andriamanitra antsika anki Romanina 8:32 zay tsy niarony zany na lafa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa fa ny zavatra rehetra. Manomboka mitsangana amin'izay Andriamanitra miteny hoe raha ny zanako ary nomeko dia zany fanendrikendrika hoe kahihatra amin'ny dika teniko zay fa tsy ohatry izany Andriamanitra rehefa miteny. Malefaka izy eo amin'ny seza fiandrianana manambara hoe raha ny zanako aza nomeko anao. Movatsy ny zavatra rehetra mety ilainao ve tsy foko anao. Fa tsy hoe maninona n'izany ampiasaina eto anambaranao amin'ilay version hoe afaka omeny io raha ny zanany aza nafony. Misy taontsika rehefa amin'ny anniversaire dia hoe merci de ton existence. Ny tena marina tokony hoe je remercie Dieu pour ton existence satria tsy olo io safidy hoe maman je veux exister. Tsy haiko aloha ny fomba ny fifandraisanao tamin'ny dadanao sy mamanao fa ny anay aloha ohatra ny fitahin'izareo tao dia teraka ny tena. Fa tsy hoe ny tenany hoe orangamba avoa izay tsy nefa ela be Apocalypse 4:11 aminaran'i Jesosy. Ianao tomponay sy Andriamanitra ny mendrika andray voninahitra sy nihaza ary ery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao na nisy nahary azy. Ny nampisy ianao sitrapon'Andriamanitra asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra, asitehaka tsara ho an'Andriamanitra. Raha Andriamanitra no nampisy ianao tsy ampijaly ianao izy. Esorina anatin'ny saina zany hoe inona koa ary mahavelona, misaora an'Andriamanitra fa velona, misaora an'Andriamanitra fa misy, misaora an'Andriamanitra fa bolangina tsara, misaora ny tompo vao maraina, misaotra Andriamanitra vongan'olona be aty vao maraina. Misy programma ambadika izany. Hitanareo tsy ao amin'ilay inona ty tsy mandeha ty fa any amin'ilay Andriamanitra nampisy ianao manana programma mipetrapetraka ho anao. Zany jerena rehefa mijery azy ianao. Alleluia. Romanina 8:17 rehefa zanaka dia mpandova ary ny lova tonga dia Andriamanitra. Tsy hoe tany any ambanivohitra, tsy hoe saretin'ny dadabe miaraka amin'ilay omby, fa tonga dia izy Andriamanitra ny héritage ho anao. Jacob 1:12 ty tsy raisinao zao ty sao dia tsy raisinao zao fa raisinao rehefa any satro-boninahitra fiainana. Fa tsy hoe raisiko zany andro maraina. Rehefa any vao mandray an'izany. Alléluia. Ao hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'izay opération profonde sans anesthésie. Misy zavatra tsy nomeny Andriamanitra anao, ndao amin'izay tsika hianatra kely. Reo le nomeny, anisan'le nomeny reo liste non exhaustive reo izy ny teny vahiny. Mbola afaka hitrandraka tsika hita hoe way ty koa pastera, ty koa mbola lava be io. Reto ny zavatra tsy nomeny Andriamanitra anao, ny fiovanao. Tsy cadeau fiovana. Manatrika sekoly pastera miandro fotoana hanomezan'Andriamanitra fiovana. Tena kaikanao tsy cadeau fiovana hoe safidy ny fiovana hoe. Teneno izy ny safidinao ny cadeau hoe osa misy olona inara zany ataovy tsotra raha angaty resaka ty.
ny fiovanao tsy avy any amin'Andriamanitra fa ianao afaka misafidy avy amin'Andriamanitra. Mifanampian'Andriamanitra anao tsy hoe hovainy magiquement ianao. Reseny lahatra ny eo am-ponao hoe zanako a, ratsy aneny mifoka an'ity zavatra ity mabe setroka sady mamparary ny ao an-trano. Ny pollution eto Antananarivo rehefa tsy hita zareo vanazy fetinam-bavaka dia mbola asino ny pollution eo an-tanàna. Raha sitrako amoaka setroka ianao hatrany am-boalohany dia efa nasiko pot d'échappement avy ao aoriana. Fa matoa tsy nasian'Andriamanitra dia tsy ilaina zany. Mazava ve? Tsy zavatra azo satria mety hoe ny valian'Andriamanitra ny fiovanao. Miandro valim-bavaka pastera, inona ilay valim-bavaka? Ny fiovako. Tsy andrasana ny fiovana, atao. Tsy maintsy miova ny toetranao, ary miaraka amin'izay tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsy hoe ny mahatonga tsy miova pastera mbola tsy nomena mihitsy ilay izy a. Jesosy koa nytenina hoe tsy azo io raha tsy ny rainy na nomeny an'io. Azavady ka ny resaka. Tsy hoe Andriamanitra no mizatavan'olona ka misy nomeny fiovana dia misy tsy aseny miova. Tsy izay. Omen'Andriamanitra ny fahatanjahany toe-panahinao, manosika sy mampatanjaka ny safidinao Andriamanitra, ary manaitra anao ny amin'ny fiantraikany safidinao. Zay kosa aloha dia ataon'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny ao Deutéronome 30:19, misafidiana ny fiainana. Inona koa tsy omen'Andriamanitra? Andriamanitra tsy manome anao permission hanota. Tsy ao anatin'ny fahasoavana ny manota. Satria izay efa namanota ny maty, ary ny tambiny ota dia fahafatesana. Hoy Jesosy Jaona 5:14, sitrany ianao zao aza manota tsony. Ndrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Zany hoe raha marary nify ianao zany ny sotranina, aza manota tsony fa sao dia mihitsana daholo izy rehetra. Jaona 8:11, zaho izy tsy manameloka anao, mandehana ary Maria Magdalena, ary amin'izao sisy izao aza manota tsony, aza miverina tsony amin'ilay efa nanesorako anao. Zanaka ianao fa tsy kisoa vavy miverina mifotaka. Jaona 8:34, lazaiko aminareo marina tokoa, zay rehetra manota dia andeviny ota. Libre en Christ pastera, esclave. Manotako. Io, zay manota Jesosy dia andeviny ota. 1 Corinthiens 15:34, mifoaza tsara ary aza manota. Ny fifoazam-panahy zany ny olona tsy tia manota tsony. Fa tsy olona mipelipelika. Tsy maninona ny fanamasina zava rehefa miverina avy eo miova. Tsy manifestation extérieure izy fa fiovana avy ao anaty. Tsy manota tsony. Efesiana 4:26, tezera fa za manota. Zany afaka mivadibadika masonao fa zavoaka mihitsy mivava. Tezitra ianao fa zavely ivoaka iny. Hitana ngeny mampanota anisany. 2 Timothée 1:2-19, ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Aiza ireo cadeau be dehibe nomen'Andriamanitra ireo amin'izao? Timothée 2:7 anaran'i Jesosy, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay omena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Tena kaikinao ireo zavatra tsara tarehy be dehibe ireo hoe tsy direct any aminao ireo hoe fa ao amin'ny Kristy ireo hoe. Averiko ilay tamin'ny voalohany, Andriamanitra manome ary tonga dia izay ananany natokana aza nomeny, ary ny objectif final dia ianao tsy very. Zay mahatonga an'Andriamanitra mametraka ny zavatra rehetra. Apetraka Andriamanitra ny zavatra rehetra miandry ianao sy ilainao ao amin'ny Kristy. Kristy sady personne ny toerana. Amen. Farany, inona ny impact andreo fanomezandreo? Inona ny fiantraikandreo amin'ny fiainam-panahy? Aza dino aloha fa izay omen'Andriamanitra dia trésor. Raha tsy izay io tsy kolokoloanao. Alao zay ianao hoe trésor dur io fa tsy trésor. Fijerinao izy efa Andriamanitra mamely izy arena be, fa ianao mieritreritra hoe fako ilay izy. Dia na ny toerana miatrahana azy tsy mitovy. Ny peratra mariazy rehefa amin'ny fotoana mariazy dia atao anaty boaty tsara tarehy kely dia sokafo ampitandrina. Ny zordira sokafona ohatran'ny boaty iny dia arianao dia akatona. Tsy mitovy. Tena kaikinao arakaraky ny considération anao hoe
ny ametrahanao ny zavatra iny hoe raha tsy ny avinao iny hoe dia lasa zordira hoe nefa tsy zordira le izy hoe fa ianao hoe sanak'Andriamanitra hoe zay mahatonga le aza alefa ny alika vatsoa tsy le vatsoa ny ova fa le alika mihitsy ny alika avereny hoe trésor zay nomen'Andriamanitra hoe ao anatin'izany zany zay mahatonga anao afaka miantso ny vadinao hoe trésor nomen'Andriamanitra io eny e sarotra aloha iteny amin'ny pastera hoe pasteur trésor nefa zay le izy raha ohatra ka tena misokatra anatinao ary zay problème Saoly le trésor nomena azy indray no nienjehany sy nitadiaviny vonono Davida Andriamanitra tsy niteny hoe miala ianao fa tonga dia tia ny solony e zao fotsiny teny Andriamanitra efa vita ianao dia tia ny solony fa tsy hoe vita ianao zao Andriamanitra tsy hanala baraka amin'ny mpanompony zany fa i Saoly mailomailo nikobokobonina tsy nitenenina teo dia le olona nirahana mba hanampy indray nitoerina sy nitadiaviny vonono nga iny matinao ianao mpamono fa iny tsy azonoana ary izy amin'ny matin'ny Saoly ny tenany ratsy ere zany reto hoe minao fa Davida ianao fa tsy Saoly 8h25 ny anaty 8h25 fa 8h30 tompo mahita 8h25 voalohany zay nomen'Andriamanitra anao dia tsy anao tena kaikinao marina fa azonao isitrahana le izy hoe tsy voatery alainy le izy hoe fa tsy anao le izy hoe sao dia mifikitra amin'izay indray mifonao hoe tevahana indray zay problème zay hoe alefasany amin'Andriamanitra mifonao hoe no fitiavan'Andriamanitra dia afaka misitraka tsika zay nomeny fa mampiraiki-po amin'Andriamanitra mampiankina tanteraka aminy fahafantarantsika fa nampindramitsika fa tsy tompony ary tsy mampiraikitra ny fonao amina zavatra na amina fanomezana fa mamerina ny fifantohanao any amin'ilay mpanome satria ny programan'Andriamanitra mba tsy ho very ianao sy tehaka mafy tsara ho azy moa e faharoa ny trésor dia mampisaotra raha mpiasa ny trésor ianao dia tokony olo fisaorana zany mila misaotratsika malagasy ary reto tena sérieusement alleluia ary zay lefa nampianarin'ny tompo tsy pétrole avy any be milanga ny atava-voaka atsika Jesosy avy any Nazareta namoaka atsika any amin'le anytanao diso le izy to dia tsy sokafan'Andriamanitra mihitsy hoe satria tsy any amin'Andriamanitra ny fo averena amin'Andriamanitra ny fotsika ary malagasy havana 1 Corinthiens 1:4 misaotra an'Andriamanitra mandakarivany aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena anareo amin'ny Kristy Jesosy mampisaotra ny trésor ianao zao raha omena zordira raha mahafantatra lesona hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra aloha dia misaotra ianao ty rahalahy misy tsy tenena inona le izy jerevana vanaiky zordira mba ary io rahalahy noho ny amin'ny firahalahintsika dia raha maharaka ny lesona eto ianao dia tsy sorena to dia misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra Andriamanitra fa manaro ny lotony hafa ny andrahanao andro any misy olona madio zany avy amin'ny fanekeko wow to dia motivenao manaro fakin'olona fa raha hoe omena volamena 32 kilo ianao tsy tovy ny réaction satria fantatra hoe trésor le izy tena kaikinao mahatonga le fisaorana tsy miainga hoe tsy fantatrao ny mahatrésor le izy hoe miangavy ianao mba anainga tsara le fisaorana alleluia fa tena sarobidy raha manokana ane fotoana fa tena sarobidy be io zavatra omen'Andriamanitra nao be dia be io ny zavatra rehetra dia maniraka anao sy mahazaka anao hivavaka manaraka trésor mampivavaka ny zavatra sarobidy dia mampanetry tenantsika ho eo amin'ny altarany vavaka hiresaka amin'Andriamanitra ny amin'ireo zavatra maro izay nomeny mba ho hainao no mampiasa azy ara-potoana satria samy nomeny izy ireo hiasa amina zavatra mazava tsara ho amina vanim-potoana mazava tsara tsisy afa-tsy le mpanomeny afaka anampy ianao mba hampiasa an'ilay izy tsara ara-potoana alleluia nisy fitaovan'izay zao voninahitra Jesosy zavatra mividiana tao an-trano zay
dia zavatra sinoa ilay izy sokafana amin'izay le boky manazava momba ilay izy a tonga dia misao bolety teny sinoa daholo dikan'izay raha te hahafantatra anao fomba fampiasana an'ilay izy a dia mila manantona an'le sinoa mahay mamaky an'ilay izy ohatr'izay mihitsy miaraka amin'ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra tsy ho vitanao no mitrandraka ny irery tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra io vao tena mivoaka maminy sy ny tsarany ary ny fiany ohatran'ireny le tola pifika le trohana tsara alohan'le fa miteny leo le hoe hoesorina amin'izay ve le lasopy dia mbola miteny aza mbola esorina leo fa mbola misy analan'ny tompo azy tolana tsisy nofony io ve ianao mahafantatra fa rehefa foana le izy misy tsirokanina tsy hazavain'izay atsaniko eo izay trésor matoa Andriamanitra manome natao ho zaraina avy ireny hoe natao ho zaraina le izy hoe ianao zao na nomen'Andriamanitra talenta tsy afaka hoe hizara talenta ianao tsy hainao tsy anjaranao no mampiampitana iny fa afaka zarainao ny fisitrahana n'iny talenta iny amin'ny manodidina tsy manana an'iny izay ny fifampiankinana fototry ny ekônomia misy zavatra tsy haiko izao tena ilako anao aza-piana ny telefoninao dia misy zavatra mety mba ilanao ezaka koa tsy napikanena fa misy fifampiankinana napetraka Andriamanitra ao dia misy zavatra mety ho azy ao fa tsy hoe olona anankiray dia mahay zavatra sady mahay manao sakafo mahay manamboatra fiara marary nify mahay manao nify tena akaikinao misy zavatra anankiray izay hoe ianao rery nomen'Andriamanitra an'ilay izy hoe dia manetre tena hoe dia zarao le izy hoe za zao tsy le antom-pisina zaraiko eo zao tsy le hoe ho dentiste ianao tsy izay fa hoe le anananao na inona le ifandraisanao miaraka amin'i Jesosy ka ho fantatrao sy ho dévoilen'ny tompo dia ampiasao ho zaraina le izy ho an'ny hafa farany ny trésor dia manaitra anao amaly an'Andriamanitra Salamy 116:12 naran'ny tompo inona no avaliko ny Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko manasanao hitsangana daontsika hisaotra an'Andriamanitra inona no nomen'Andriamanitra betsaka mihoatra ny 10 fotsiny ny tany saintsika teo zany ary misy ny safona inona le fanairana manaitra antsika Andriamanitra hoe tsy kahihatra izy miaraka aminao tsy hoe tsy tia manome izy tandremo sao dia manendrikendrika an'Andriamanitra amina zavatra tsy saintsainina na tsy ataony akory manokana fotoana mba hijery azy amin'izay mba efa vitany ahafahanao mandroso any amin'izay mety mbola irinao sy andrasanao azy ao fontanao to dia atao feno fisaorana feno fifaliana feno tsikitsiky feno fankasitrahana ataovy ampiampisaotra anao ny zavatra nampahafantarin'Andriamanitra anao nanome zavatra be dia be kay Andriamanitra haikay draindray ny tsy fifantohana no mahatonga antsika manadino fa sofa miverina verina ny fotoana toy ny andro amaraina iasamy fanamasina ampatsiahivana antsika fa Andriamanitra ny fanomezana ny Andriamanitra ao be dia be ny zavatra efa nomeny ianao mahaiza mankasitraka amin'izy ireny mahaiza mamay vonahitra amin'izy ireny misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy be lavitra zay efa vitanao be lavitra zay efa nataonao ray sy ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay ampianaro zay hifankazatra aminao tsy taraina na hanometsiny na himonomonina amin'le tsy misy amin'le tsy hita fa hibanjina anao kosa halala ny zavatra efa misy sy efa vita ary efa vonona misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ireo fanomezana maro loko be dia be sady tsy voatanisa ny maro amin'izy ireny tsy tadidy akory zao vita ny fotoana fa sofa eo amin'ny fanahinao manampy anay ampatsiaro anay hitarika anay ahafahanay misitraka tompo ny tsiro ny fiarahana aminao avy amin'ireo zavatra be dia be omenao ireo izay ilainay ara-potoana satria ianao ny manome an'ireo aoka ho tonga zava arena sarobidy trésor anovany tsiraray avy ara-pifandraisana aminao trésor ampisaotra ampifantoka ampivavaka ampanantona anay bebe koa aminao atonga anay ho tonga saina hoe tompo ny amin'ny androany inona no azonay avaly amin'izay soa rehetra efa mba nataonao androany sy efa nataonao hatramin'izay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy vavaka ho antsiraray avy izay tonga eto zavelisa atsiaro vesatra aoka ho maivana ny fonay satria misokatra ny masonay avy amin'ny famangino ny fonay fa miaraka aminay ianao tianay ianao manome anay ianao misaotra betsaka ny amin'ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay
tahiondray ny tsiraray avy amin'izao farany volan'izao adiva hipasse mois de juin ary efa tafita somatsara ao anatin'ny misasa taona iasanao amin'ny fampiarana n'izay lazainao tamin'ny teninao satria ny tapataona faharoa dia tapataona amin'ny pratika miaraka aminao tsaroviny tsiraray avy mety eo amin'ny tokantrano zany mety ao amin'ny asa mandraraha zany mety ara-pahasalamana zany indraindray misy fomba fijery diso ny fahavalo ary izay le ahidy sy averina andro amin'ny maraina fa zay nomenao dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina fisaorana ava fontananao isaora Andriamanitra ny amin'ny fiainatokantranonao isaora Andriamanitra ny amin'ny asa mandrarahanao misaora Andriamanitra ny amin'ny andraikitra eo amin'ny fanompona misaora Andriamanitra ny amin'ny talenta ny amin'ny programa misaora n'Andriamanitra raha ho an'izay tonga eto ka mpitovy ianao mety mbola rery ianao isaora azy fa misy plana sy programa ambadika izany misaora Andriamanitra ho an'izay manana tokantrano manambady aman-janaka na tsy eto ara mivadinao mety mpitondra teny ianao na mety efa mady vady ava fontanao dia isaora fotsiny isaora ankasitrao ny fona manontolo ny tompo misaora Andriamanitra ho an'izay manataranaka ho an'izay mbola miandry izany mety tsy eto ny zanakao fa mianatra mety tsy mianatra eto Madagasikara fa trany ampitan-dranomasina mety lavitra masonao mba isaora Andriamanitra fa valim-bavaka ande reny aoka isika isaora ny amin'ny asa mandraraha misaora azy ny amin'ny io fidiram-bola io fa misy tanan'Andriamanitra ao Andriamanitra manokatra an'io fa tsy hainao mahay miasa isaora azy zany isaora fa aza be tarainy ho vao mihitsy ny fomba fiatrehanao fiainana isaora azy zay salama eo amin'ny vatanao mety misy zavatra renao hoe ohatra mbola manaintaina ankasitraon'Andriamanitra zay tsy manaintaina saotra raha eo mankasitraka anao zay mendrika isaorana fotsiny ianao ary mendrika isaorana amin'ny zavatra rehetra saotra betsaka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahazo toerana vetivety ary alleluia nisy nandray zavatra avy andro amin'ny maraina aoka izy hitehaka mafitsara ho an'ny tompo arany alleluia maro ny zavatra omen'Andriamanitra atsika fa isika ny mila mahay mankasitraka ary mahay mame voninahitra an'Andriamanitra amin'izy ireny amen tena akaikinao tandremo ny fomba fijery hoe fa manome zavatra Andriamanitra hoe manome zavatra ngeza Andriamanitra hoe manome zavatra sarobidy Andriamanitra hoe amen réglé ny problème andro amaraina aminaran'i Jesosy mihina fa misy fomba fijery averin'Andriamanitra amin'ilay fomba fijery mety sy mendrika amin'ilay ilan'Andriamanitra azy mahita fa mitsimbatika ny zavatra rehetra ny fimonomononana lasa fisaorana ny fitarainana lasa fankasitrahana le tsy mahita zavatra tsara lasa mahita zavatra tsara foana le ohatry mikritika lava iny lasa ohatry mampahery misy zavatra miova tena kaikiny misy zavatra miova hoe le olona zatra mahita défaut manomboka mahita qualité amin'izay anao manomboka zavatra resenao avy ao anaty avy amin'ny fanampian'Andriamanitra manomboka resinao amin'izay le faratsy ny fomba fijery dia mpandresy ianao aminaran'i Jesosy tsofina rano sy tononona mitsangana dia raisy nitsotrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahatanteran'ireo fahafenoana izay nomanin'Andriamanitra araka ny fanomezana izay fanomeny tsy oron-java-tsy ho ianao aminaran'i Jesosy mandehana fa amarana amin'ny voninahitra ianao ty volana ity ariditra ianao amin'ny volana manaraka io miaraka amin'ny tanan'Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amin'ny fitahian'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mahita ny fiovanao avy amin'izay renao izay nampahitan'Andriamanitra anao tsy olona mpimonomono zany intsony ianao aminaran'i Jesosy mahitanao me mahita amin'izay why eo aika rehetra zavatra efa nomen'Andriamanitra me misokatra amin'ny fonao ifandray amin'Andriamanitra ara-pifankazarana hiadana ianao aminaran'i Jesosy mety io asanao eo tsy sakatsakana eo hisokatra ny lalana tanteraka ny fiadana sy ny fahasambarana amin'ny fiainatokantranonao io tononkiko io fatomombana amin'ny fiainam-pahasalamanao aminaran'i Jesosy zay rehetra mety overina fa manahirana miverena fotsiny eo amin'ilay Andriamanitra mpanome fa omeny ianao zay rehetra mety ilainao sy irinao raha tsy efa nomeny ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo ny fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo